ny fiangonana evangelika chaine dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao, anome anao araky ny fonao anie izy. Na inona ilainao, azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany. Na hevitra, na famerenana milaonina, na fananganana, na fiovana, na vahaolana, na fanasitranana, na inona ilainao, Andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao. Anome anao araky ny fonao anie izy. Manasanao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana Jolay isan-kariva rehefa talata sy alarobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandohana Analakely amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany. Ny eny amin'ny saina Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany. Tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao. Tsy mitory tsy misy porofo zahay. Dia falmiarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Evangelika Chaine ao anatin'ity fandaharana ity. Sotranao ny safidy araka aminay androany ary enoko fa hitondra sosy fampaherezana ho anao ny fandaharantsika. Eto am-piandohana dia te-hampafantatra antsika rehetra ny amin'ny fotoana lehibe izay arahanao amin'ny fiangonana Evangelika Chaine isaky ny talata larobia ary ny alakamisy ariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany etsy amin'ny fiangonana Chaine eo amin'ny Rex Andohanalakely, amin'ny cinéma Rex Andohanalakely moa zany. Ho an'izay mety tsy mahita dia hitanao ny tunnel Andohanalakely io dia eo misy cinéma ngeza be io Rex Streets dia ao amin'ny Rex ny fotoanantsika rehefa talata sy larobia alakamisy amin'ny 5 ora sy fefany ariva. Amin'ity volana Jolay ity tsika dia tena manana loha hevitra anankiray mafonja dia mafonja izay nitsoahana vao amin'ny Salamo 20 ka ny 104 izay milaza manao hoe anefa ny irin'ny fonao anie izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra. Anefa ny irin'ny fonao izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra. Na inona mety zavatra irin'ny fonao na zavatra sainao, Andriamanitra dia vonona hanatanteraka zany zavatra irinao zany. Sitrak'Andriamanitra tanteraka ny iadanan'ny mpanompony, hoy ny voalaza ny bokin'ny Salamo, ary fifalian'Andriamanitra ny mahitanao miaina ary mifaly amin'ny fahatsarany izay isehon'ny voninahiny eo amin'ny fiainanao isan'andro isan'andro. Izay fotoana izay koa dia rahanao amin'ny fiangonana Chaine, eny fiangonana Chaine Tanjombato isaky ny talata larobia ary ny zoma. Isaky ny talata sy larobia ary ny zoma, ny talata amin'ny 12 sasany dia larobia amin'ny 2 sasany sy ny zoma amin'ny 12 ora sy sasany. Misy fitombavaka izany eny Tanjombato izay mandritra nyity volana Jolay ity ihany koa dia resahana ny hoe anefa ny irin'ny fonao izy sy hatateraka ny fisainanao rehetra. Talata sy ny zoma zany amin'ny 12 sasany fa ny alarobia amin'ny 2 ora sy sasany. Tongava amin'izany. Tiako ihany koa mampafantatra anao fa ny fiangonana Chaine amin'ity taona ity dia nomeny tompo-teny hoe taonan'ny vavaka sy taonan'ny fitahiana ity. Ary nanapa-kevitra izy hoe isaky ny alatsinainy dia fotoanan'ny vavaka amin'ny ariva amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sy sasany. Ny andro moa dia manomboka amin'ny ariva fa tsy ny maraina. Ao anaty baiboly dia rehefa miletika ny masoandro no manomboka ny andro anankiray. Dia izay no mahatonga lizy hoe vao manomboka ny andro dia alatsinainy hariva iny amin'ny 5 sasany amin'iny tsika ny mivavaka mba hitahin'Andriamanitra ny andro no iray manontolo indray amin'ny talata ny mandrapatonga ny herinandro manaraka iny indray dia mametraka an'izany ao tanantompontsika mivavaka. Misy zavatra be dia be atao ao anatin'io fotoana io fa dia tena hoe mivavaka ny tena betsaka ao anatin'ilay izy. Raha toa ianao ka maniry tena hoe tena hanana fiainam-bavaka tsara, handroso amin'ny fiainam-bavaka dia tongava amin'izany rehefa alatsinainy amin'ny 5 ora sy sasany. Tadio fa Andriamanitra dia afaka manova zavatra rehefa mivavaka isika. Ary ny Tanjombato dia isaky ny zoma amin'ny 5 ora sy fefany ariva izay fotoana ny vavaka izay. Tongava amin'izany arak'izay toerana akaiky anao fa ny hasoanao no tena betsaka ao anatin'ny fonay. Izay no mikasika ny filazana ny amin'ny fitombavaka andavanandro izay
tiako any tanantsika rehetrarehetra mihitsy a ho avy satria tena asoa dia tena asoa atsika ny fotoana isak'alahady indray itsy amin'ny fiangonana chaîne ondonina lakely amin'ny raika sasiritsy dia amin'ny enina dia amin'ny 7 sasany dia amin'ny 7 dia amin'ny 10 sasany ny ariva amin'ny 2 sasany sy amin'ny 2 ora sy sasany izany fotoana tena lehibe ny fotoanantsika amin'ity volana jolay ity isak'alahady andraisanao tena kasika avy amin'Andriamanitra rehefa alahady ariva moa dia misy ny antsoina hoe fotoana ho amin'ny miracle spécial io fotoana miracle spécial io dia tena hoe Andriamanitra niteny tamiko manokana mihitsy hoe manaovanao fotoam-bavaka rehefa alahady ariva zay fotoana ny fanaovana fahagagana zay miorina avy amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 izy io dia tena hoe Andriamanitra manao asa lehibe fahagagana tsy mahazatra ka amin'ny alahady arivo zao na inona mety fahagagana tediavinao na inona mety fiovana lehibe andrasanao avy amin'Andriamanitra tongava amin'ny alahady arivo zao hivavaka izay ho an'ny marary soany zay manana olana rehetra fa ho hitanao fa tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra na ny fiangonana chaîne ny Tanjombato koa zany amin'ny 2 sasany na ny fiangonana chaîne eny Ivanja amin'ny 2 sasany na ny fiangonana chaîne eny Anosy Be amin'ny 2 sasany na amin'ny raika sasiritsy amin'ny 2 sasany tongava amin'izany ho anareo ny akaiky ny faritra Tanjombato naiza misy ianao tongava fa tena anova ny fiainanao na tsy ny faritra Tanjombato azy ianao fa na avy aty amin'ny ville na avy lavitra ianao fa eny mety aminao amin'le atoandro ny mety aminao tongava amin'izany fa tena asoa dia tena asoanao ny fotoam-bavakantsika matoky aho fa nasoanao ny fandarantsika fa hoy aho hoe fiteniko ilay izy Andriamanitra anefa ny reny ny fonao inona ny zavatra tianao entinao ambavaka inona ny zavatra be ao anatin'ny fonao ao ny ovan'ny vadinao ve ny ovan'ny zanakao ve ny anananao asa ve satria mety efa ela anao ny tsy niasa ny iverenao amin'ny lony ve ny andresenao amin'ny adiny amin'ny tribonaly ve sa inona ny olanao zay tena hitanao hoe tena sarobahana ary tsy possible amin'ny hery maha-olombelona na mety hoe vita amin'ny hery maha-olombelona ihany na mety koa hoe vitanao na tsy hivavaka azy angamby ianao izy ny fitenin'ny olona sasany zay feno hoe ny fiainana dia ara-panahy tongava fa Andriamanitra anefa ny riny foninao baiboly dia milaza fa manefa ny riny fony zay matahotra azy izy noho izany enoa ny fikasana tsara anatin'ny fonao any inona daholo ireo zavatra tsara ao anatinao inona daholo ireo fikasana tsara anatinao enoa ilay izy eto anatren'Andriamanitra satria nahoana ny oabolona toko 4 ka ny andehany 7 dia milaza an'izao ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehova ihany no mahalavorary ny diany ny fon'ny olona mihevitra tsara ny alehany fa Jehova ihany no mahalavorary ny diany hitanao ao anatin'ny fonao anao zany mieritreritra hoe zao mba zavatra tiako anao satria araka ny teneko anao hoe Andriamanitra rehefa hiasa dia ao anatin'ny fonao izy no manomboka le izy ao anatin'ny fonao izy no manomboka miasa mametraka fikasana mametraka fanirina mametraka tanjona mametraka etaeta anatin'ny fonao any mety ny etaetanao tsy vola tsy trano tsy vady tsy asa fa hoe za te hiverina irehatra ho an'i Jesosy za tena te hiverina fiaina mibavaka tena tsara ho an'i Jesosy za tena matena maniry anina fameza-pahasoavana aminany za mamena maniry fameza-pahasoavana na sitrana mety maniry koa ianao mba hahita fahitana maniry ianao mba hiresan'Andriamanitra amin'ny nofy tsy fantatra mety ny anatin'ny fonao ho afaka amin'ny karazana fahazaran-dratsy na mety zavatra manahirina rehetrarehetra inona ny fikasana tsara ao anatin'ny fonao fomba baiboly hoe ny fon'ny olona mihevitra ny alehany fa Jehova ihany no mahalavorary ny diany dikan'izany le Andriamanitra zay nametraka anatin'ny fonao io izy no ahatateraka azy mety andalo test ianao anatin'le izy mety misy karazana tsy fantatro ohatra hoe fanamby tsy maintsy atrehana mety andalo test ny finoanao manoloana an'ilay izy fa tadio fa rehefa hita n'Andriamanitra fa vonanao hikikitra amin'ilay izy amin'ny finoana araka le fikasana tsara zay miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa anatinao any afaka hitranga amin'ny fiainanao ilay izy zay ny mahatonga anay manasa anao fa hanampy anao zay inona ny fikasana tsara ao anatin'ny fonao vonina tena hanampy anao zay tongava amin'ny fotoam-bavaka etsy amin'ny raika sasiritsy andohana etsy amin'ny raiksa andohana analakely isaky ny talata larobia lakamisy amin'ny 5 sasany ariva ka hatramin'ny 1 ora sasany ariva ekaiky faririnina ny andro fa tsy mahafoana io nge raha toko hoe miasa zao ohatra ianao be da be ny olona miasa amin'izao amin'ny 7 vao mirava misy azany sasany amin'ny 9 alina vao mirava ka raha ohatra aza ka asa mahatonga antsika tsy matahotra andro ariva manahoana lavitra raha iona amin'Andriamanitra manahoana raha hitady zay tena asoanao anie zany zavatra any anova ny fiainanao tsy anenenanao tamin'ny volana mety eo zao sy volana juin dia nao fotoam-bavaka anankiroa lehibe isakariva isika ny volana me dia nresanana hoe avy alao adidiko zay rehetra ilainao volana jona ihany koa dia nesaka loha hevitra anankiray mahafinaritra isika be da be ny fijoroana vavolombelona zay nitranga tao anatin'ireny aretina maro sitrana
ary etiny efa tsy sitrapanafodiny sy tranin'andriamanitra misy olo zao ray mpianakaviana voaingana mihitsy ara nandray fijonovavolombelona hoe tam'le fotoana tam'ireny le hoe oetiny sariny ankonanao de hivavakytsika dia izavatra ho atao de nivavaky izay pedabe ny ray mpianakaviana niova ny ankonana niova misy olany mba mivoatra lavitra any fa tsy afaka niakatra de nentina atao anatin'ny fotoam-bavaka izy hoe ty olo ty hoentina mbavaka fa nikasen'andriamanitra ary sitrana koa le olona marobe ny olona nahita asa misy raha lany jonovavolombelona tamikokoa ohatra hoe zaho izy bisopa tena hoe mbola toka tena fa zaho izy tena ty vehivavy be mihitsy sady ty toka sotra zany fa tonga nanatrika le fotoana ozy izy fa ny zavatra nitranga ozy izy afaka tam'le fitiavam-behivavy ary afaka tam'le toka tsy tena hoe tena lasa nyrosy lala izy tamin'ny fanompon'andriamanitra hitanao misy zavatra tsy voazavany saina sady tsy vita ny heritsaina sy ny heritsandry fa tena andriamanitra manao azy nisy olona nitahin'andriamanitra miarabola teo reo olona zay vola be tany aman'olona maro zay tsy niverina naverin'ny olona teo reo olona zay nahita marché vaovao amina intizy teo amina miliara mihitsy tao anatin'le fotoana tsy anankiray tsy anakiroa be da be ny karazana fahagagana ny tranga ary za mino foko rehetra fandriamanitra tsy mety lany daty tsy hoe tam'izay any izy ny asa de zao izy tsy asa zao fotoam-bavaka zao de tsy atao satria te hitona olona fotsiny zay zao fotoam-bavaka zao de atao satria zay ny fandriana apetraka andriamanitra ao anatin'ny fo zay ny zavatra napetraka andriamanitra hoe zao atao anefa ny fandriany fon'ny olona ako ary atateraka ny fisainany ako ka tongava am'izany etsy am'raiky sandoana lakely sy am'ny fiangonana sainina tanjombato averiko hoe ny eo am'raiky sa dia talata robelaka misy amin'ny dimy sy fefany dimy sasany ariva ka hatramin'ny anora sasany tsy mirava alytsika fa zay ihany tsika raha ela indrindra raha toko hoe farafatariny indrindra tsika amin'ny fitoratsaka fefa fa ny tena marina adiny ray ihany le fotoana adiny ray nefa mafonja de mafonja ny zavatra zay atao tongava maro tongava lora mbola azonao atao fa tsy any enenanao ny fiovana sy ny fitahina zay hitranga amin'ny fiainanao riny tanjombato indray a rehefa talata larobia sy ny zoma talata amin'ny roambe folo sasany larobia amin'ny ino izy teo amin'ny roa ora sasany de ny zoma amin'ny roambe folo sasany tongava am'izany asadiny koa ny fotoam-bavakytsika rehefa latsinainy amin'ny dimy sasany ariva sy zoma am'raiky sy io zany amin'ny dimy sasany ariva de ny zoma amin'ny dimy sasany ariva eny tanjombato misy koa ny fotoana manomboka amin'ny alady ho avy zao de izy fotoana manokana ho an'ny ado zany eo atsika ado le tsanta rehetrarehetra manomboka toko hoe roambe folo taona na telombe folo taona pandrapa tonga atsika any amin'ny fahavalombe folo na roapolo taona no any tongava daholy etsy amin'ny laskarpa eo akaiky ny cinéma raiky sio ihany eo amin'ny cinéma raiky sio de misy laskarpa teo aloha isak-alady amin'ny folo sasany afinatra de afinatra ny fotoanatsika lady amin'ny folo sasany natokana ho an'ny ado fotsiny io fotoam-bavaka io tongavitsika rehetrarehetra amin'ny alady zao manomboka ny fotoam-bavaka ho an'ny ado rehetrarehetra miaraka amin'ny ado amin'ny fiangonana saina ty zany fiangonana manokana misy ny fiangonana ho an'olo dehibe ao amin'ny fiangonana saina rehefa le fotoam-bavaka hoe amin'ny enina sy amin'ny fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany amin'ny ray sasany amin'ny roa sasany de misy koa ho an'ny ankizy kely ao a fa misy eto ndray zany misy fotoam-bavaka fotsiny fiangonana ho an'ny ado fotsiny amin'ny alady zao amin'ny folo sasany ka satsika ray aman-dreny amporisio ny zanakao avy fa baiboly de mampianatra hoe zaro amin'ny lalina tokony alehany zaza fa rehefa lehibe izy tsy ho afaka amin'izany tsony ny tena tanjony de zao de ny mbola adolescente ny ankizy dia tezaina amin'ny fitiavan'andriamanitra amin'ny fatahorin'andriamanitra am'izay izy tsy mibrilalela miarakaraka amin'ty rehetrarehetra ty rehefa lehibe manimba tena etsy be voka tsy manambady sy namany zay be da be nohatran'izany zay mampalahelo tsy sanatria mandatsy izay fa te anarina zay mety areo raha ry anampiny ankizy tsirairay avy mba hitombony amin'ny tahotra n'andriamanitra sy amin'ny fitiavan'andriamanitra zay ahasoany fiainana ka ny fotoam-bavaka koa rehefa lady eo am'raiky sa dia amin'ny enina fito sasany amin'ny sivy amin'ny folo sasany de nyariva amin'ny ray sasany sy amin'ny roa sasany na inona zavatra ireny fonao andriamanitra anefa ny fandreny fonao tongava isaky ny alady fa tena anova ny fiainanao andriamanitra anefa ndreny fonao koa izy ary atateraka ny fisainanao rehetra iny tanjombato de amin'ny ena sasany amin'ny valo sasany amin'ny folo sasany sy amin'ny roa ora sasany raha tsy hitanao misy ny fiangonana saina tanjombato dia atoroko anao vetivety avy eo amin'ny tetezan'ny tanjombato io ianao zany hoe rehefa ty Antananarivo ianao de mandeha de tonga amin'ny tetezan'ny tanjombato dia rehefa afaka le tetezana mihitsy anao de mahita plaque menamena be hoe église évangélique saine de misy pavé miakatra zay de rehefa miakatra n'io pavé io anao de manisa poto ray roa de misy sapanana amin'ny vily à droite tsy lavitra koa izy fa voatafaka hatreo ambony kely eo de misy sapanana amin'ny vily akavanana de mandroso ianao mandroso dia rehefa tonga ao alolo kely eo anao de misy trano avo be fotsifotsy a misy banderole ngeza be a misy sariny mivady hoe fiangonana saina tonga soa
dia misy vavady malalaka be dia ao ny fiangonana misy parkina malalaka be ao a zay ombony tomobily antsika rehetra zay ny fandarantsika androany matoky fanasoanao ny fandarantsika samy mitomba fahasoavana veloma tapoko. Ny fiangonana Evangelique Chaîne dia manolotra fitombavaka lehibe ho anao anome anao araky ny fonao anie izy na inona ilainao azon'Andriamanitra atao sy omenanao zany na hevitra na famerenana amin'ny laoniny na fananganana na fiovana na vahaolana na fanasitranana na inona ilainao Andriamanitra manome antoka ary manamarina ny teniny ao amin'ny fiainanao anome anao araky ny fonao anie izy. Manasanao ary zahay ho avy amin'ny fitombavaka lehibe mandritra ny volana Jolay isan-kariva rehefa talata sy alarobia ary alakamisy etsy amin'ny raiky sandohana Analakely amin'ny 5 ora sasany ka hatramin'ny 9 ora sasany. Ny eny amin'ny Chaîne Tanjombato indray dia rehefa talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 2 ora sasany ary ny zoma amin'ny 12 ora sasany. Tongava maro ary ny amin'izany fa tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao. Tsy mitory tsy misy porofo zahay